rehefa nahery izy natanjaka na vory arena na manana tafika matanjaka sy fitaovam-bedinary fomba indrindra, namokatra ny fambolena sy ny fiompiana zay nataony, na vita trano izy dia lasa niavonavona ny fony, nanao zay ratsika nivadika tamin'Andriamanitra. Raha raty koa ty arena ty, mampiavonavona ny arena. Efa manan-karena zay tokoa ny olo anankiray dia indraindray feno avava, iny andraraiko, zanga mangataka any aminao, zanga hitalao any aminao any. Ny arena ka tsy hitako zay anaovana azy, tsy anao koa ny olona dia hitalaoko, tsy anao koa ny olona dia hitototoko, za manana ny ampo. Rehefa ny nanan-karena nahazo fiadana dia niavonavona ny fony dia niala tamin'Andriamanitra. Afatra omenantsika fiangonan'Andriamanitra kosa. Rehefa mitady an'Andriamanitra io amin'ny fotsika sy ny saintsika sy ny marina amin'ny fotsika tokoa tsika, dia ho tahiny eo Andriamanitra io, dia ho ambinina amin'izay ataotsika. Rehefa tena mitady amin'ny fonao, na tantsahanao na mpiandry ianao na inona toerana misy anao, zay mitady an'Andriamanitra amin'ny fony sy ny sainy sy ny nitsy rehetra dia ahita azy. Fa zay mitady no ahita, zay mandondona no voaina, zay mangataka no omena. Ka rehefa mitady ianao an'Andriamanitra io ka mandeha arak'izay fitsipony zay, ho ambinin'Andriamanitra tokoa ny ianao. Avokatra ny tany ambolenao, amokatra ny biby fiomponao, hitombo ny fidiram-bolanao, ny zanakao tafitana amin'ny fianarana, ho arovan'Andriamanitra amin'ny fahavalo sy ny dalo rehetra ny tanànanao, sisy akitika na dia nitsika ambolinao, dia tombo ny arenanao. Dia tandremo rery vahoaka malagasy, rehefa ambinina sy tahin'Andriamanitra dia ndeha hiavonavona indray, ka nao ny zavatra tsy fanao satria efa nambinina, efa nitahina hoe sinona tsomo ny raikon'izay Andriamanitra, na hivavaka na tsy hivavaka, na nompo azy na tsy hanompo azy. Za zao inona tsy ananako, efa miadana sy mandry fahizay, ny arenakaro teva zao ty eto ampelantananako, na tsy hivavaka tsony ary inona ndrariko an'izany, na tsy ho any am-piangonana tsony inona ndrariko an'izany. Ina koa ny vakiko lohan'izay asan'Andriamanitra eo na fiangonana e, sy rehefa tsy vita avela ho any fa tsy aleoko manao trano ny taranako sy ny zafiko rehetrarehetra ty toy zay andany volana amin'izay fiangonanareo any a. So zay tsy mivavaka tsony, aiza ny misy anay ohatra ny laminy zay mahazo ny rehetrarehetra, nareo mivavaka, aiza ny fiainanareo mivavaka io, nareo indray ary tiana ohatra ny mahantra, tsy anao tsy mivavaka ohatra anay. Dia niavonavona ny fo, tsy tsaroana tsony avy amin'Andriamanitra ane natongavanao amin'ny toerana io e, tsy tsaroana tsony fa ianao nahitsina anao ny marina ane no tahin'Andriamanitra sy nanambinana anao, dia niavonavona ny fo. Zavatra tsy tokony fanao any am-piangonana no natao, zava-doza ny nahazo anazy. Dia afarana koa tsika tsy fiangonana tandremo re, rehefa tonga ny andro sy ny fotoana, tsika malagasy rehetra zay mendro zay toroteny zao koa, tonga ny andro sy fotoana, satria nitady azy tamin'ny fonao sy ny sainao dia nambinina ianao, nambinina ny zanakao, tafita amin'ny fianarana ianao, dia nahazo vola sy voninahitra be sy arena be, dia anadino an'Andriamanitra, ka hiavonavona ny fonao. Fa io fahotana avonavona io raha omena lanja ny fahotana dia io ny fahotana avo indrindra, io ny fahotana be lanja indrindra, satria io nahatonga ny anjely tany an-danitra voaroka, niavonavona ny fonony io anjely io, i Lucifera io, dia voaroka avy any an-danitra, nefa izy lehibe ny anjely indrindra tany. Niady tamin'ny Mikaela dia voaroka tetỳ ambony tany, io le hoe devoly latsaka tany. Aza mamety ataon'ny olona hoe mahafatifaty ohatra ny anjely latsaka tany ianao, fa anjely avy tany an-danitra latsaka tia tany io devoly io tsara tare, fa niavonavona ny fony izany. Dia avy tamin'io zany no nazahoan'ny Amosa ity vaky teny ato amintsika ity, toroteny zay milaza ny amin'ny zanak'Israely ireto sy ny Jota izany, ka nilazany Jehova tamin'ny mpaminany Amosa ny andringanana io firenena io. Verenantsika amin'izay le vaky tenin'ny Amosa, toko fahasivy. I Amosa toko fahasivy io dia misy lohateny eo hoe ny fahitanany amin'ny andravana ny fanjakana be ota sy ny ananganany indray ny taberna kely ny Davida. Fahitanany amin'ny fandravana ny fanjakana be inona ozy izy? Be ota. Misy fanjakana zany tena be ota mihitsy ny mpitondra fanjakana rehetra dia tsisy atondra lafatsy ny manota fotsiny. Ino manota io dia ny mangalatra, dia ny manoto godana, dia ny manoto sampy, dia miantso andriamanika hafa sy ny sisa any. Dia
dia manao sorona isan-karazany amin'ny devoly ihany ilay fanjakana dia mpiandro ondry ery ambany ery mpiandro ondry ery amin'ny tantsary amin'ny farany lavitra ary no antsoin'Andriamanitra asain'ny teny le mpitondra fanjakana amin'ny otany sy ny avinavina izay ao anatiny eo satria fa manan-karena be tsy inona le fanjakana ity ozy ity dia ny avinavina ny folo dia nanompo-Andriamanitra hafa dia izao voalaza ato Amosa toko fasivy andinin'ny fahavalo Amosa toko fasivy andinin'ny fahavalo no vakitsika indro mason'i Jehovah tompo no manarina ity fanjakana feno ota ity ka dia ho fongorako tsy eo ambony tany izy kanefa dia tsy ho fongorako avokoa ny taranaka Jakoba hoy Jehovah ity fanjakana ity ozy izy fanjakana feno ota ho fongorako ty ozy izy Jehovah eo ambony tany kanefa dia tsy ho fongorako avokoa ny taranaka Jakoba hoy Jehovah amin'ny fanjakana feno ota io zany eo ambony tany dia ho fongoran'i Jehovah fa ao anatin'ny fanjakana feno fahotana io misy vahoakan'Andriamanitra ao aleloia misy olon'Andriamanitra anatin'ny fanjakana feno ota io fa tsy ny olona rehetrarehetra no voatarika ilay fanjakana andeha hanota fa raha nanao ny adalany tsy ny fahotany tany ny fanjakana fa misy vahoaka tsy niala tamin'Andriamanitra tsy niala taminy ireo vahoaka reo dia ireo vahoaka tsy niala tamin'Andriamanitra ireo tsy mifongorona andin'ny fasivy fa indro zaho no andidy ka sovaniko amin'ny firenena rehetra ny taranak'Israely tahaka ny fanasivana vary amin'ny sivana nefa tsisy voambary ho latsaka amin'ny tany na dia iray akory azy indro zaho ozy Jehovah andidy ho sovaniko amin'ny firenena rehetra ny taranak'Israely tahaka ny fanasivanana vary amin'ny sivana nefa tsisy voambary ho latsaka amin'ny tany na dia iray akory aza sabatra no hamonona ny mpanota rehetra amin'ny olo dia ireo zay manao hoe ny loza tsy anakaiky na hatratra anay zay zao nga zay manina nga misy loza manakaiky anay nga zay marary nga zay volopesta nefa zay tsy mivavaka sisa ho fongorako reo izy Jehovah fa ho sivaniko ny zanak'Israely todika amintsika fiangonana apokalipsy manokana nandalo an'io sivan'io tsika 2013 tsika dia efa nandalovan'io sivan'io hoe iza ny olona nanakina ny finoana voan'ny virus ny 2013 dia tsisy malalan'izany fa nisivanin'Andriamanitra tamin'ny 2013 zay olona tsy niorona tamin'ny tenin'Andriamanitra fa mbola misy ao izy Jehovah mbola sivaniko ilay mpandeha koa ivohoaka io nisivaniny iray tamin'ny 2015 moa ny fitanan Jordan sa 2015 sivaniny iray tamin'ny 2015 ary fanasivanan'io dia tena fanasivanana tena mianjanja mihitsy satria nasaina nanao fitafiana fotsy manga amin'izay koa ilay vahoaka tena nisivaniny manokana mihitsy hoe zay izy aminareo dia hitranga hivoaka avy eo zay voambary rehetrarehetra tsy latsaka tany fa ho sivaniko ianareo dia mbola nisivaniny fanondroany indray tamin'ny alalan'ny fotsy manga ary tena baikon'Andriamanitra mihitsy ho sivaniko ianareo izy fitanan'ny Jordan sivaniny indroa mihitsy tamin'ny fitanan'ny Jordan avoaka ny tany ny fotsy manga dia mbola reo ihany satria ahoana ozy izy Jehovah ho ariako reo vahoaka reo ozy izy fa zao misy ho avahako ihany ozy izy Jehovah tsy ho ariako avokoa ny taranaky Jakoba fa mbola misy hotazoniko fa sabatra no hamonona ny mpanota rehetra dia nizany fahafatesana zany misy karazany fahafatesana maro ato amin'ny baiboly misy fahafatesana ara-nofo misy fahafatesana ara-panahy hoe maty fony mbola fahavelona mbola velona le olona fa vatany velona eo fa ny fiainany ara-panahy ny maty fa izy mbola mandehandeha any dia reny olona reny any le minazy hoe aiza zay loza manakaiky ny lainay fa tsisy loza manakaiky ny lainay tsy hita ny loza izy efa maty ara panahy ny olona maty zany ka maino marary ka ny olona maty zany na ho tapahanao ry ny lohany tsy mikikika mihitsy le lohany iny olona fa maty zany no tapahanao ry ny tongotra sy ny tany na hoandrahoana ao anaty vilany mangotraka ry ny olona maty iny tsy mikikika iny anaty vilany hoe maya hoe dia hoe iza mikikika zany dia le andrahoana anaty vilany ao io mikikika io tsisy olona ikikika io rehefa maty fa ho sivaniko izy Andriamanitra ireo vahoaka ireo dia ny sivanina tokoa ny atsika ho atsika manokana dia rehefa vita ny sivana dia zay lazain'i Jehovah dia ny 1:12 Amosa toko fasivy dia ny 1:12
amin'izany andro zany dia atsangako indray ny tranom-bongony Davida zay efa nianjera. Atsangany indray ny tranom-bongony Davida zay efa nanina ozy izy zay efa nianjera. Ho atsangany efa nianjera io ary ho tapenako ny efa banga ao ary amboariko zay efa rava aminy ka ataoko takany taloha izy. Raha raisitsika amin'ity firenena malagasy ity dia izao zany tamin'ny andro ny fahampanjaka fitondrana mpanjaka teto amintsika tsisy banque mondiale tsisy FMI zany jerevo ny fahendren'ny malagasy ny taolo fa natainy omby mivadika ary ozy izy tsy misy maninona tsisy mangalatra trano tsy misy avaratra zay tsy male kelofana amin'izao fotoana zao na ny olo vahiny aminao raha amin'ny alina dia efa kody ianao ha sao dia dahalo ty sao mpangalatra ty tsisy mamotrano aminao zany amin'izao fotoana zao rava tanteraka le sotoavina le mahagasy ny gasy tamin'izany tsisy banque mondiale sy FMI fa niadana ny gasy tsy nijaly tsy nahandra ohatran'izao fa izao tena rava tanteraka le fahendrena malagasy le sotoavina mahagasy ny gasy rava tanteraka mifankahala ny olona mifamono ny olona fitsaram-bahoaka tsisy farany zany rehetrarehetra zany rava zany sotoavina malagasy ananatsika ka zany fa ahoana ozy izy io trano bongozy izy atsangako indray tapenako nefa mibanga amboariko zay efa rava taminy ka ataoko takany taloha izy. Za dia milaza amintsika malagasy fa hiverina takany tamin'ny andro fahendreny taolo malagasy fahendrentsika malagasy ty anarenana ty firenena ty. Amen. Ho avy zany rehefa tena hitady an'Andriamanitra tokoa ny vahoaka malagasy hatrany amin'ny mpiandry ondry sy mpiandry omby anetsany ambany vohatra any hatrany amin'izay filoham-pirenena faratapony any tena hivavaka hitodika amin'Andriamanitra dia averin'Andriamanitra eto zay sotoavina malagasy tamin'ny andro nataolo ny gasy izay fa hiadana sy andro fa izay ozy izy ny vahoaka zay manana ny Jehovahandriamanitra ho Andriamanina. Andininy fahateram-bifolo indro avy ny andro i Jehova zay atratrarany mpiasa tany ny mpijinja ary mpanosy izy voloboka atratra ny mpamafy ny terim-bohitra ipoipoitra ranom-bolobo ary ny avoana rehetra iempo. Zao ny dikan'izany ho avy ny andro i Jehova atratrarany mpiasa tany ny mpijinja ary mpanosy izy voloboka atratrarany mpamafy terim-bohitra ipoitra ranom-bolobo. Ho avy ny andro zay lazany gasy firenentsika malagasy ity fa tena tsy ninona hoe tsy hisy dalo intsony tsy ninona hoe tsy havokatra intsony ny tany tsy ninona hoe zao vidim-piainana zao dia lasa ho zakany malagasy niadana ny gasy rehetra. Ho avy ny andro atongavan'izany ozy izy zao zavatra hita zao zany dia zavatra tsy hoeritreretina intsony hoe mbola hiverina any amin'ny taloha nefa zany lazain'ny Jehova izy ny olona ino an'izany izy ny olona takatra an'izany hoe zao fahoriana iainana zao. Ho avy ny andro izy Jehova averina amin'ny laoniny io ka ny mpijinja tsisy angalatra ntsony ny vokatra eny an-tanibary na eny amin'ny tany fambolena eny ny banga rehetrarehetra. Inona moa ny banga? Ny vidim-piainana misondrotra ny fahantrana tsy fahampiana rabolo sy sisa ho fenoina ny banga amboarina ny efa rava io fihavanana antsika malagasy efa potika io ny sotoavina malagasy efa potika io ho amboarina indray io sotoavina efa rava io io fahendren'ny malagasy efa very io amboarina indray io ka atao takany taloha mba hananan'izay sisa hoe doma sy amin'izay nytatisa rehetra zay atsoina amin'ny anara ho Jehova zay manao izany. Iza nanao zany? Tsy paster Maël nanao an'izany za miala fa Jehova no hanao an'izany. Ary apodiko Israely avy amin'ny fahababoana dia nangana ny tanàna efa rava izy ka honinao ary anao tilikambo izy ka hisotro ny divay avy aminy hanao saha koa izy ka hinana ny vokatra ao. Dia ho hitantsika amin'izay raha misy arena amin'ny faritra misy atsika ty misy volamena ao ambany tany eo na misy vatso ambany tany eo amin'ny faritra tsirahavy misy atsika dia dikan'izany tsy ny vahiny intsony ny gokan'izany tsy ny sinoana niza koa tsaika tsy vahiny magoroka reny eto amintsika tsy ireo ntsony ny gokan'izany fa isika malagasy izy mihinana an'izany hita hiada-pinaritra amin'izany zany ty zany afatra zany resa itsika mi amin'izay no hihinana azy hanao sako izy ka hihinana ny vokatra. Dimy ambin'ny farany ena amboleko amin'ny taniny izy ka tsy hongotana amin'ny taniny izy zay nomeko azy intsony izy ho Jehova Andriamanitrao. Ambolena amin'ny tanitsika itsika tsy hongotana hiala teto ny tantsara rehetrarehetra any ambany voatra sy sisa zay milefa dahalo tsy mandry tanàna ireo dia handry amin'ny taniny amin'izay izy fa tsy any anatsasy any an-tendrombohitra any ny lefa
ifirenentsika ty hoandry amin'ny tanitsika amin'izay fa tsy andeha adoalika ty série tsony firenena malagasy hoy iza hoy Jehovah-Andriamanitra raha tsy mino an'izany no raza mitehaka mafy tao mafy amen alleluia alleluia dia inona ry zany tokony menatsika fa hanao an'izany Andriamanitra ao amin'ny fakiteny amin'ny marika zay nomenatsika tao marika toko fahasivy marika toko fahasivy inona ny tokony menatsika amin'izany marika toko fahasivy moa le fakitentsika sa marika toko faefatra mantsy azafady fatika berikopa marika toko faefatra 5:30 Kristy sy ny mpianany nitangina sambo nepitany rano anankiray inona ny zavatra nitranga 7:30 marika toko faefatra 7:30 ary nisy tafio-drivotra mahery ary ny anjeranjerany alin-drano sambokely ka ny lao feno rano Jesosy natory teo ambodiny sambokely tambonin'ny ondana tena ny ondana tsara izy dia resy tory ary namoa azy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatra ao tsy mampanina anao fa zao fahafatesanay izao ary nyfo izy dia niteny mafindrivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsara ary dia nitsahatra ny rivotra ka tolo tsara ny andro ary hoy izy tamin'ny nahoana sary tahotra ianareo tsy mbola manam-pinoana va ianareo ao matoy izy dia hoe nahoana ny sary tahotra ianareo ry kely finoana ary natahotra indrindra ireo ka niresaka hoe iza moa ity lehilahy ty fa nandrivotra sy ny ranomasina azy dia manaiky azy izy ty lehilahy ty zao ny sariny zany araka rehefa nambara tamintsika teo io Jehovah-Andriamanitra io hitahany vahoakany amen ny lohasatsy navokatra rehetra avokatra ny dahalo ho foana ny fantrana ho foana zany ho resy daholo zany hoy Jehovah ka rehefa tonga amin'ny toerana misy ianao tandray miso miala amin'Andriamanitra tandray miso miavinavina ny fona rehefa nitahiny sy nambininy ianao fa eny am-pandehanana eny nefany dia mitangina ty sambokeliny Madagasikara ity tsika ty sambokeliny Madagasikara ty dia ranomasina ny manodidina anazy dia sambokeliny Madagasikara tsika ty dia mandefa misy alin-drano ao misy tafiotra mahery ao ary io alin-drano ao dia menjera sy metotatota amin'ity firenentsika malagasy ity ina moa ty alin-drano ty kodiny rano dia hoe vahoaka ny enjera sy ny totatota teto amintsika teto ny vahoaka nanomboka tamin'ny 72 grevy be fanonganam-panjakana ny totateto zany alin-drano zany veriny zany tamin'ny 91 ny totateto koa zany alin-drano vahoaka zany firiny maty firiny naratra verina koa tamin'ny 2002 verina koa tamin'ny 2009 alin-drano vahoaka be tonga izay nandrakotra nyty sambo ty ka nila ho fefika ny sambo dia inona nataon'ny mpianatra tamin'izany Jesosy matory eo fa ny mpianatra niady anao zay tsy ampiletika ny sambo mba tsy ho dobon'ny rano ny sambo raha raisina zay ty Madagasikara ty zany dia mananao zay farafahaizany malagasy rehetra na fiangonana na mpanao politika na olon-tsotra nanao zay tolona rehetrarehetra mba tsy adoboka nyty sambony Madagasikara ity fa natopatopany rano nanonja atao ty Madagasikara ty nagaka nefa dia zao niady ny olona nanao zay farafahaizany mpianatra mba tsy adoboka n'le sambo reraka ihany nefa ran'le mpianatra tsisy hevitra tsony ty fa tsy maintsy dobo ty sambo ty tsy maintsy letiky ty maty ato daholo tsika Kristy nefa miaraka aminazy eo fa Kristy miaraka aminazy anatin'ny sambomany iny matory ary ny magaka dia izao ireto mpianatra reto efa mitabataba malaky kalio ary tsy ndio ny vodiny ary amin'olo rehetra ndrela toano ty fa hivady ty dia mitabataba eo i Jesosy matory eo anatin'le sambo tsy taitra asany nanao alibavaka taiza izy zany efa kitaba zany dia tsy taitra izy fa matory ny rano am'zany efa mitobaka anaty lakanao efa mivoaka miditra ny rano sasany efa maka koveta kely sio kely na lovia kely mamoaka rano anatin'ny lakana mamoaka ihany ny rano am'zany manonja miakatra ny lohan'le lakana iny dia mitotona indray dia efa orakoraka be tabataba sakano reo ay iaraina matory sady miondana eo sady topatopany rano ny rano ary mitopa eny amin'ny tratrany eny eny amin'ny tongony eny mandalo mitareny nga izy taitra
zareo mbakaka rangaty mbola matory ihany nefa dia efa ho faty eto. Dia navarana am'izay foazy raka io foazy ka. Zay vao nifoazina am'izay Jesosy. Jesosy mifoazy ianao fa maty anitsika maty ato zay. Dia ina moa ny sary am'izany rehefa nifoazina Jesosy. Manina ny matahotra anareo izy ry kely finoana. Zange fa ato anatin'ny sambonareo ato e. Kina mbola atahoranareo. Dia nareo dia mbola kely finoana mihitsy ianareo. Efa miaraka aminareo ato dia mbola kely finoana ianareo. Zay nareo vao namohatra amin'izay. Zany koa ny zavatra misy eto amin'ity firenen'ny sambo kelitsika eto Madagasikara ety. Manonja tokoa ny ranomasina sy ny rano amin'ity sambon'ny Madagasikara ety rehefa mila hofefika mihitsy. Fa zao Jesosy matory eo fa tsisy mamoa. Fa mbola samy miady manao zay fahendrenao. Dia tahaka izany koa tsika mitokantranontsika eo. Tokantranontsika koa ny sambo kelitsika. Misy rano manonja koa fa mitopatopa fa korotana ambony ambany eo. Sa fotifoty mihitsy tokantranontsika io. Itsika io nefa dia mahalala an Jesosy. Aotrantsika eo ne Jesosy satria misy baiboly eo. Ianao ary mivavaka ao tokantranonao ao zany Jesosy. Fa ianao no miezaka mamaha an'ilay problème anareo mivady io. Miady foana izy mivady. Gidra combat tsisy ohatr'izany. Ady tsisy fiafarany. Tsy mba misy herinandro milamina ny tokantranon'izy mivady. Fa raha mba misy andro milamina, ray andro na roa andro anatin'ny herinandro mba tsy miady izy mivady. Fa dia ady tsy fakahitany ny zanaka maditra korotana ambony ambany. Dia lafa any ivelany any efa tsy fantatra intsony ny vatany. Natrany mipelaka rehefa miaraka aminazy ozy izy zareo. Dia korotana ambony ambany. Fa tsisy miantso an'izany Jesosy zany. Jesosy mifoazy ianao fa maty ty tokantranonay ty. Fa dia samy miady manao ny azy eo. Fa za manao milaza amintsika manomboka androany. Raha topatopan'ny alin-drano ny tokantranontsika, ny fiainantsika, io sambo kelitsika eo tokantrano io. Aza adino fa Jesosy ane matory eo ka tokantranonao. Ampiasao ny lohalika dia mandoli dia foazo Jesosy eo tsy mampaninona anao ve zao tokantranonay zao e. Tsy mampaninona anao ve zao fahoriana sy fijalianay zao e. Fa maninona ty sambo kely ny tokantranonay ty no topatopan'ny rano zao ka mila hofefika izay mianakavy ho faty ato. Fa raha vao foazonao Jesosy io dia tsy maintsy foa io. Ka hiteny io rivotra izay mifofofo amin'ny tokantranonao izy tsy ho rano izay manondra an'io hoe mitsara ianao. Dia hitsahatra io problème amin'ny tokantranonao io. Raha tsy mino an'izany raha da fitehaka mafy. Mafy dia mafy hoe ny rehetrarehetra. Itsika atao tokantrano ato mety teny koa atao fitehaka mafy koa henon'olona manodidina fa hoe hamohan'i Jesosy androany alina. Foaziko amin'izay fa mafy ny onjam-piainako amin'izao fotoana zao fa tena manonja dia manonja ty rano ty. Ary ty rivotra ny devoly izay mitsoka ato amin'ny tokantrano manakorotana anay ty tena grave be mihitsy. Mafy ny fiainana, ny fantrana sy ny fampiana rehetrarehetra, ny dalo sisisa. Fa eto ane Jesosy. Fandory malagasy rehetra. Andeha re hamohan'i Jesosy io tsika. Ato amin'ity sambo kely ny gasikara ity. Fa raha tsika malagasy rehetra mamohana azy io. Dia hiteny amin'ny rivotra sy ny rano izy. Teny amin'ireo fahoriana sy fahantrana sy dahalo. Sy ho fanampitenantsika sy ireo fanahy ratsy rehetrarehetra. Hiteny Jesosy. Mangina ianareo rivotra, mitsara io rano manonja. Dia hitsahatra ny rano manonja sy ny rivotra mifoka eto Madagasikara ty. Dia andram-pahaizana antsika meo voninahitra ilay mpanjakana. Halleluja! Halleluja! Dia rehefa ho avy ny tompo toy ny mpangalatra izy amin'ny Tesalonianina. Tsy vahoaka manitra, tsy vahoaka mijaly no hitsenan'i Jesosy eny amin'ny ranon'ny lanitra, fa vahoaka ny tahina sy nambinina. Ka dia hidera sy hanome voninahitra azy kanao hoe lehibe Jehovah ka mendrika azy eny hidera sy niato amin'ny voninahitra mandrakizay. Halleluja, amen. Dia tsika hitsangana ary hivavaka amin'izany afatra zany fa afatra ngeza be ny perikopa izay men'Andriamanitra antsika androany. Misaotra an'Andriamanitra tsika hivavaka satria fiangonana moa no tokanana eto androany. Dia nivavaka izay nataony Solomona tamin'ny tokanana an'izany fiangonana tamin'izany androny izany no andeha iarahantsika mivavaka mba ho fanokanana ity tempolin'Andriamanitra izay tokanantsika eto androany ity. Miaraka hivavaka isika izany. Jehovah Andriamanitra ray eo,
amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty nilevina nitsangana araka ny soratra masina tokoa ny vavahanay tokananay ity fiangonana eto Antsaso ity androany. Ka noho izany Jehovahandriamanitra ray eo dia misaotra anao izay nitahinao sy nanambinanao ny vahoakanao ondry vitsy amin'ity faritra ity ka na vita nitoto na fotsy na andro na masaka izany fiangonana izany sy ny mponina teto an-toerana sy ireo mpitondra fanjakana isa tokony izay natanteraka ka navitany izao fiangonana izao. Ko ankehitriny ary Jehova ivavaka izay ho an'ny vahoaka eto amin'ity faritra ity sy ity fiangonana ity. Ka nivavaka izay nataon'i Solomona tamin'ny fitokanana ny tempoly tamin'izany Jehova nivavaka izay mba ataonay aminao ka dia hanao amen avokoa ny fiangonana rehefa vita ny tombavaka. Koatreo ny fivavaka sy ny fifonan'ny mpanomponao Jehovahandriamanitra mba iononao ny fitarana sy ny fivavaka izay ataon'ny mpanomponao eto anatrehanao. Mba hiratany masonao andro manalina amin'ity trano ity dia amin'ny fitoerana izay nilazainao hoe ao no asiko ny anarako enoko ny vavaka izay ataon'ny mpanomponao manatrika ity fitoerana ity. Enoy ny fifonan'ny mpanomponao sy ny Israely olonao raha mivavaka manatrika ity fitoerana ity izy dia mino any an-danitra fonenana ianao ary mino koa ka mamela eloka. Raha misy olona manota amin'ny namany ary miampianiana ka tonga ianiana eo anoloan'ny altaranao amin'ity trano ity izy dia mino any an-danitra ianao ka manaova ary mitsara ny mpanomponao amaliny ratsy fanahy ka mampitsigerina ny nataony amin'ny lohany ary anamarina ny marina kosa ka nomea azy araky ny fahamarinany. Mafy ny amen. Ary raha resy ololohany fahavalo ny vahoakanao noho nanontany taminao ary miverina sy manaiky ny anaranao indray ka mivavaka sy mifona eto anatrehanao amin'ity trano ity izy dia mino any an-danitra ianao ka mamela ny fahotan'ny olonao. Raha miantona ny andro ka tsy misy ranonorana no nanontany olonao taminao ary mivavaka manatrika ity fitoerana ity izy ka manaiky ny anaranao sady miala amin'ny fahotany satria napahorinao dia mino any an-danitra ianao ka mamela ny fahotany mpanomponao satria atoronao azy ny lalana tsara izay tokony aleny ary mandatsara ranonorana amin'ny taninao izay nomenao an'ny lovan'ny olonao. Raha misy mosary amin'ny tany eto Madagasikara na eto Antsaso na arety mandringana pesy dia fahitanao Jehova fa nandalo taminay na maina ny rivotra ny varinay maty fotsy na misy valala sy fipanga na misy fahavalo dahalo manao fahirano azy eo amin'ny taniny dia eo amin'ny tanànany na inona fahoriana na inona aretina izay vavaka rehetra sy fifonana rehetra ataon'ny olona rehetra izay samy mahalala ny fahoriana sy ny aleheliny avy ka mamelatra ny tanany manatrika ity trano ity izy dia mino any an-danitra fonenana ianao ka mamela eloka ka omen'ny olonao araky ny alehany rehetra fa fantatrao ny fony mba atahorana ianao sy andehanany amin'ny lalanao amin'izay rehetra iainany ety ambonin'ny tany izay nomenao ny razanay. Enoy koa ny vahiny izay tsy isan'ny olonao fa tonga avy any amin'ny tany lavitra any noho ny amin'ny anaranao lehibe sy ny tananao mahery ary ny sandrinao intsy. Ko raha avy izy ka hivavaka manatrika ity trano ity ny vahoaka eto Antsaso rehetra na tsy apokalipsy azy izany ka hivavaka ato amin'ity trano ity dia mino any an-danitra fonenana ianao ka manao varak' izay rehetra iantsony vahiny ianao mba ho fantatry ny firenena rehetra ambony tany ny anaranao atahorany ianao tahaka nataon'ny vahoakanao olonao ary mba ho fantany ny anaranao satria efa nantsoina tamin'ity trano ity izany. Raha manota aminao izy ny vahoakanao ka tezitra aminy ianao ary manolotra azy eo anoloan'ny fahavalo dia ho mpamabo ho babo amin'ny tany na ho lavitra na ho akaiky ary matsiaro any amin'ny tany nitondranao azy ho babo izy ka mibebaka sy mifona aminao amin'ity tany ity izay nitondranao azy ho babo ary manao hoe efa nanota izay sady efa nanao meloka teo anatrehanao sady nanao ratsy ka miverina aminao amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra izy ao amin'ny tany izay nitondranao azy dia mino any an-danitra ka mamelany ny elony ka afao amin'ny gadrany izy sy ny fatorany. Ankehitriny Andriamanitra dia mifono aminao ary izay aoka hiratra ny masonao ary aoka ny sofinao ihainy ny vavaka atao amin'ity trano fiangonana eto Antsaso ity
ka zay miantso ny anaranao dia iaina anao ny an-danitra zay mitaraina dia amaly ianao misaotra raha eo zany vavaka izany dia tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy eo zany ho azy ane ny dera sy ny aleluia amen